lalàna ny fananantany eto Madagasikara manome vahana ireo mpanambola sy ireo teratany vahiny. Faly arivo ampitatafika toerin'ny mponina ny fananganana pilôna any ampovoan-tanàna. Sindikany mpitsara eto Madagasikara tsy manaiky ny jaba ny filohan'ny antenemeran-doolona ny asany fitsarana. Zoma fa 20 ny volana aprily taona 2024 ampifaliana sy ampitiavana indray tonkilasy tongovavy no ity dia ny sampana fampalalam-baovao ny tokantrano amin'ity alina ity. Manasanao tsy saraka aminay hatramin'ny farany. Vaovao ny raharam-pirenena avy hatrany ho an'boatsika ny fiarahana nangataka ny ampiatona ny fampiarana ny lalan'ny fananantany 2024 tsipika aotra 12 ny eo anivony fiarahamonim-pirenena lalàna izay manome vahana ireo mpanambola sy teratany vahiny fa tsy misy fitsinjovana ny malagasy akory raha nataony fanadihadiana. Mialy Rajonobana sy Taiziny. Nisy ny lalàna 2024 tsipika aotra 12 mikasika ny fananantany izay nolanina teny amin'ny antenimieram-pirenena ny taona 2024. Rehefa nojakaina nefa ny ambangovangon' izany lalàna izany dia tsy misy fitsinjovana ireo mponina sy ireo tantsaha ny fanamorana ny fanaovana titra ny tanin'izy ireo fa toy ireo teratany vahiny sy ireo mpanambola no nomena vahana tao anatin'izany. Fanaken-danany malagasy izay tantsaha avokoa ny 700 ny ity lalàna nivoaka tamin'ny taona 2024 ity ka nangatahany ireo fiarahamonim-pirenena ny ampiatona ny fampiarana izany aloha. Tokony misy hoy izy ireo ny fakan-kevitra avy amin'ny mponina sy ny firaisamonim-pirenena mialohan'ny andraisana fanapahan-kevitra tahaka izao. Talohan'ny andaniana azy tsy nandalo le fijerena ny hevitra maro fa koa mety teraka fahaverezan-jo ho an'ny tombotsoan'ny malagasy maro anisy. Teboka roa amin'izay ohatra ny manala tsikelikely amin'ny fampanantonana ny vahoaka ny fitantanana fananantany le bifa moa ny alalan'ny rehetra azy. Lasa ohatra ny ho amena ny mpanan-karena zany ny tany eto Madagasikara satria raha dinihana dia hoe nareo zany tsy mahavita manao mise en valeur noho ny fahantrana sy ny fampantrana amin'ny malagasy dia omena ny lasa tamin'nypanjakana izy ary marihana fa rehefa lasa tamin'nypanjakana ny tany dia ny andinin'ny faharoapolo no mife azy any amin'ny lalàna ny tamin'nypanjakana dia izay tia ny fanjakana no mena azy ka raha olona avy nahantra tsy navita anarivo fandraisana azy dia tsy maintsy le mpanan-karena zany no mena azy le tatsaha madinika zany tsisy mijery. Tsy nijanona teo amin'ny fangatahana fampiantona fa narososo-kevitra namorana ny fahafahan'ny malagasy misoratra amin'ny tany ny fiarahamonim-pirenena. Ady zay mba hoe hovay le izy farafaratsiny rehefa tsy mahita hevitra dia avelao aloha le taloha ny ampiarina farafaratsiny. Indraindray koa tsika tia manova lalàna fa mifampiarana koa indraindray kendaina le amin'le fampiarana. Le PLOF io zany tena anisan'ny solution ngeza be. Le plan local d'occupation foncière zany hoe raha mipetraka amin'ny commune anankiray io dia fitaovana cartografika alalàna ny satatany rehetrarehetra ao anatin'ny commune. Marihana fa ny commune dia sady mitaketra tany manao fanajariana ny tany izy ny tompona andraikitra voalohany amin'ny fanajariana ny tany mena fahefana koa izy tatana ny tany amin'ny alalan'io PLOF io ny afahany manao ny fandrindrana n'ireo telo ireo mba hisy fandrosoana tokoa le izy fa raha manana karatany fotsiny ianao atao any ambany ondana tsisy dikany fa tsy maintsy ampiasainao le tany rehefa misy drafim-panajariana mazava tsara ampiarina le fanajariana dia mety le izy. Taorian'ny fihaonana nataon'ny fiarahamonim-pirenena tamin'ny minisitra tompon'andraikitra ny 20 sy 21 ny volana aprily teo moa dia nempotra tamin'ny fanapahan-kevitra ny fitondram-panjakana ka nampiato ny fampiarana izany lalàna izany. Fanontaniana mipetraka ny hoe fangamotsy mbola dinihana lalina ireo fanapahan-kevitra goavana tahaka izao alohan'ny andaniana azy sa izay tokoa le hoe tsy nametraka paikady mazava hitantanana ny firenena izy ireo ka izay hitany fa mety no atao. Fananao fanambarana mahakasika ny fitsabany filohan'ny antenimieran-doolona amin'ny asany mpitsara ny avy ao anivon'ny sandikany mpitsara eto Madagasikara na ny SMM androany. Voarakitra tao anatiny ity fanambarana ity ny tokony ananany fitsarana fahaleovantena eo ampanatanterahana ny asany ary tsy manana fahefana iantso ny ministeran'ny fitsarana sy ny Bianco ary ny PAC hitady vahaolana mihitsy ny filohan'ny antenimieran-doolona. Mitatitra amintsika izay vaovao izay onjalalaina Ranaivo Manana eo amin'ny ridran-tsariny Mathieu Princy.
tsy voaja hony avy eo anivon'ny SMM ny fisaraham-pahefana eto Madagasikara manoloana ny fanambarana nataon'ny filohan'ny antemeran-doholona izay miantso ny minisitry ny fitsarana sy ny Bianco ary ny PAK hitady vahaolana amin'ny raharaha mahavoasaringotra ben'ny tanàna nanao fiofanana tany Mahajanga. Matoa nisy ny fampidirana ponja ireo ben'ny tanàna ireo dia misy ny vesatra hiampangana azy ao ka tokony avelanao ny asany malalaka amin'ny fitsarana mahakasika ity raharaha ity. Fikitihana fahaleovantena ny fitsarana no azo andikana ireny zavatra nataon'ny filohan'ny antemeran-doholona ireny hoy hatrany ny SMM. Ny SMM matahivantany ambolohany ka hatramin'izao ary hatramin'ny fotoana rehetra efa nanambara mivatravatra fa tsy mety ny fifampitavatsavana andraikitra eo anivon'ny sampam-pahefana anankitelo misy eto Madagasikara, ny fahefana mpananteraka, fahefana mpanao lalàna ary ny fahefana mpitsara. Ka tamin'ity mitoraka ity zany nisy ny fanambarana izay nataon'ny filohan'ny CNA iny dia tena mikitikitika mihitsy zany ny ambainday ny fahaleovantenan'ny fitsarana. Dia sarotiny izay amin'izay zavatra izay satria izy no mpanao lalàna ary lalàna nataon'ny parlement rotonta no tanterahan'mpitsara fa tsy anjaran'ny filohan'ny antemeran-doholona ny ampiantso ny ministry fitsarana sy ny PAK sy ny Bianco. Tsy petrapotsiny manoloana mety ho fisy ny ambadika amin'ity raharaha ity ny avy eo anivon'ny SMM raha ny fanambarany ny filohany androany nampitandrina ireo mikasa hitsabaka amin'ny asan'ny fitsarana ihany koa izy. Dia tazomiko ary antistratetiko ny fanambarana numéro 4 izay nataonay za dia mampitandrina izay birao dia mampitandrina ninona influence mety anana ninona zavatra mety eritreretinao atsao ho fiarovana ireo ben'ny tanànanao raha miditra fonjafonjo maika dia mbola misitraka ilay présomption d'innocence dia aleo anao ny asany ny fitsarana tsy elingelenina. Ninona influence mety anana no ianao an'izao dia efa avokoa zay amin'ny angady sy ny arina rehefa nanana ampelantanana ny information rehetra mikasika an'izany. Fahefana telo samy manana ny asany manokana, ny fahefana mpanatanteraka, ny fahefana mpanao lalàna ary ny fahefana mpitsara. Ka raha tena mipetraka marina ny fahaleovantena ny fitsarana eto Madagasikara dia mila avelanao ny asany malalaka amin'ny mpitsara ka tsy tokony hijabahan'ireo olom-boafidy sy olom-boatendry mihitsy ny asan'izy ireo. Lafombaovao hafa tanteraka kosa indray mifandraiky amin'ny fitaterana. Potika sy simba tanteraka ny lalam-pirenena fahafito indy amin'izao fotoana izao hatreto. Tsy tantaratra ny fanamboarana ireo lalam-pirenena izay nolazainy fitondram-panjakana. Lasa ho fitadiavam-bola ho an'ireo mponina manamorona iny lalam-pirenena iny aza izay fahasimbana izay. Germain Menjanary, Manu Randriamalala. Aty amin'ny lalam-pirenena fahafito na ny RN7 no misy anay amin'izao fotoana izao 20 kilometatra tsy idirana Ambohimaso no misy anay. Arak'izao hitantsika amin'ny sary izao dia tahaka izao ny fahavoazan'ny lalam-pirenena izay lalam-pirenena isan'ny andraikitry ny fitondram-panjakana hitantsika eto moa zany fa dia misy ny fikoahana ngezabe izay ahina ihany koa iteradoza ho an'ireo fiara izay mandalo eto an-toerana. Ankoatra izay ny zavatra tsikatra ihany koa zany tamin'ny fandalovanay tamin'ity lalam-pirenena ity dia potika tanteraka ny lalana betsaka ny lavaka mijaikojaiko ny akamaroany ireo fiara izay mandalo ity an-toerana zany amin'ity lalam-pirenena ity ary lavaka tanteraka zany ny akamaroany zay vokatra zay dia miteraka fatiantoka sy fahaverezam-potoana ho an'ireo mpitatitra raha ohatra ka hoe fiara tsy mataho-dalana zany no andehanana amin'ity lalam-pirenena ity zao dia 7 ora be zao no lany zany ety an-dalana zany hoe raha toka 7 ora zany teo aloha raha ho an'ny fiara taxi brosy kosa satria hitantsika hoe mitondra entana mitondra olana taxi brosy dia mahatratratra any amin'ny 10 ora mahery anoany zany no lan'ireo taxi brosy amin'ity lalam-pirenena ity zany hoe Antananarivo Fianarantsoa no resantsika eto. Ankoatra izay ihany koa ny zavatra tsikatra ihany koa dia hitantsika fa lasa fikaramana ho an'ireo zaza madinika manampy ny ray aman-dreny sisa ity lalam-pirenena ity. Andao aloha raha tsika hoe ohatrany ahoana ny fomba n'ireo ankizy ireo rehefa sendra mahita fiara mandalo zany amin'ity lalam-pirenena ity zay. Tahaka
Arak'izay ny fomba reo ankizy zany, io tsy safidianan'izy ireo fiara fa na taxi brosy na fiaran'olon-tsotra zany mandalo dia tahak'izay avokoa hoe manampina lalana izy ireo mba ahafahana zany hoe manampiny ray aman-dreny ao anatin'ny tokantrano amin'ilay fanampiana sy ny fitadiavana isan'andro zany amin'ny sakafo izay arapaka midika izany fa lasa tahaka an'izay zany ny fomba ny zaza malagasy amin'izao fotoana izao raha toka hoe tokony hoany an-tsekoly ifantoka amin'izay fianarana izay dia lasa manampiny ray aman-dreny mitady vola mba ahafahana manatsara ny fiainana izay. Tsy voafehy tanteraka arak'izany ny fanabeazana an'ireo zaza malagasy ireo anao ahoana no avy ny tanora sy ny avy ny firenena raha toka izay no zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenentsika. Tiana homarina fa azadiny fa nisy ny fampafantarana izay natao ny fitondram-panjakana zany natao anatin'ny Covid izany natao aorian'ny Covid-19 iny fa isy ny fanarenana sy ny fanatsarana ny lalam-pirenena atreto aloha zany raha ho an'ny lalam-pirenena fahafito dia rahantsika mahita zao ny zava-misy ety an-toerana. Fizantany miamsokatra tsikelikely amin'ireo sidina mpitondra mpizantany Madagasikara atao aorian'ny fianaky ny valana aretina izay ny mahagaga nefa dia toa tsy taitra ny fitondram-panjakana amin'ny fametrahana politika matipaika mifandraiky amin'ny famerana ny fiparitany valana aretina. Afitra Solondrabe Andry Rakotomalala. Miverina tsikelikely arak'izay nitakin'ireo mpisehatra rehetra amin'ny fizahantany Madagasikara amin'izao fotoana izao. Io ny fiverenan'ireo sidina avy any ivelany tsikelikely miditra ny sisitany malagasy toa ny sidina Air Austral izay efa nanao fifanarahana fa manomboka ny roa Meo avy izao no hanomboka ampitohy nosy La Réunion sy nosy be ka ny talata sy ny sabotsy no isian'izany hatramin'ny tapaky ny volana Jona ka hitombo 4 isan-kerinandro. Ankoatr'ity sidina ity moa dia efa misy sidina hafa ihany koa mivezivezy any nosy be toa ny Maoraizy Air, Italian Neoz ary andrasana ihany koa izao ny kompania aérienne israélienne ny Air Mauritius izay ampitohy Antananarivo sy nosy Maurice ka ny talata, alarobia, alakamisy ary sabotsy izy no misidina izay efa nanomboka ny 7 aprily teo izany. Ankehitriny araka ny fifampiresahana teo amin'ny masivo japonais sy ny ministra ny fitaterana dia isy ihany koa ny samby lehibe mpitondra mpizahantany na ireny croisière ireny andalo eto Madagasikara amin'ny faraparan'ny taona any izay hitondra olona manodidina ny 500 mahery eo ary tsy tsahatra intsony fifanarahana fa vao mainka aza mety hitombo ireo sidina samby mpitondra mpizahantany hitsofoka ny sistantsika. Ny mampanany efa anatin'izany dia mbola vitsy dia vitsy amintsika malagasy no niroso tamin'ny fanaovam-bakisiny hatramin'izao. Ny fepetra sakana rehetra efa tsisy voaja intsony. Ny fitondram-panjakana tao mandromandro mananaretina ka tsy ity intsony ny fanentanana amin'ny fampanajana ny fepetra rehetra sy ny fanentanana amin'ny olona hanao vaksiny. Izao aza nopotehana fotsiny ireo vaksiny 5 etsy mahery. Mampanantanteraka ny mety ho fiatraika ny fisokafan'ny sistany raha toa ka tsy manamafy ny politika iadiana amin'ny valana aretina Covid ny fitondram-panjakana. Drafitra izay tokony tsy ho atao kitaitaitra fa maharitra ary afaka manatratra ny tanjona izay nokendrena. Eo ihany koa ny tokony fiarahana mitady vahaolana amin'ireo mpisehatra ny fotony amin'ny fanentanana ny fampanaovana vaksiny. Fa andro andry no andro maneran-tany natokana ho an'ny tany. Matsapa ny rehetra fa miasimba tokoa ity bolabolan-tany misy antsika ity kanefa mitombo sy mitohatra ny fanimbana izany na eo aza ny fanarenana izay arahana izao tontolo izao mba anenana izany. Mbola Afitra Solondrabe hatrandry eo amin'ny sariny Andry Rakotomalala. Nanomboka tamin'ny 20 aprily taona 1770 izay notarian'ny senatera amerikanina iray Clay Nelson nanentana ireo mpianatra mba hanangana tetikasa fanentanana iarovana ny tontolo iainana amin'ny fokontany misy azy avy no ny andohan'ny fankalazana ny 20 Mey izay andro maneran-tany ho an'ny tany. Amin'izao fotoana dia nihitatra izany ary ankalazainy eran'izao tontolo izao mihitsy izay ahitana olona manerana ny 500 tapitrisa miparitaka manerana ny firenena 420. Tamin'ny 3 Martsa 2020 ny UNESCO dia namoaka fanombanana voalohany momba ny tontolo iainana nandritry ny 10 taona. Tatitra nanameloka ny fihetsiky ny olombelona amin'ny planeta izany. Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, ny asan'ny olombelona dia nanova tanteraka ny tontolo iainana mba hamaliny ny filana ara-tsakafo, rano madio, hazo, angovo sy ny sisa maro. Tandindondoza tanteraka ity tany misy antsika ity amin'izao fotoana izao, manoloana ireo fanombana toy ny doro-tanety, fanapahana hazo tsy amin'ny nampany, fandotoana ny ranomasina, fampiasana milina maro mamoaka setroka miteraka amin'ny fahasimban'ny atmosfera. Ka antony mahatonga izao fiovaovan'ny toetriny ny andro izao. Tsy voaela akory fa ny taona 2024 izao no niretany tao Amazonia ao Brésil ka velaran-tany maherin'ny 2 alina hektara ny lasa lavenina tamin'izany. Ity ala lehibe maneran-tany ity
izay isan'ny avokavoka izao tontolo izao satria dia miantoka ny 20 isanjaton'ny oksizena izay iainan'ny olombelona fa maro ihany koa ny fanadihadiana izay nataon'ny olona maro miaro ny tontolo iainana toy ilay nataon'ny olo-malaza iray Leonardo DiCaprio tany amin'ny farany tendrony avaratry ny tany ny taona 2014 maneho ny fitsonik'ireo ranomandry izay miantoka ny firindran'ny toetrandro ihany koa fahasombana tsy azo ivalozana miaraka amin'ny voka-dratsiny hatramin'ny fandrahonana ny fahasalaman'olombelona ao anatin'ny 70 taona ho avy no miandrantsika amin'izao fotoana izao ka mahatonga ireo firenena lehibe mametraka tetipolo anarenana ny tontolo iainana tsy ampy anefa izany raha ny fivoaran'ny toe-draharaha jerena fa mila fandraisan'ny tsirairay andraikitra manandrify azy mba ho fiarovana ny tontolo iainana satria tsy manana tany afa-tsy iray isika ahafahana ivelomana. Vaovao ny fampianarana kosa indray dia maro ny fotoana very no ny fiatoatoana ny fampianarana tao anatin'ny taom-pianarana telo ny sesy ka nisy fiantraikany teo amin'ny faripahaizan'ny mpianatra lasa natao enjikenzika fotsiny ny fanatontosana ny fandaharam-pianarana hoy ny fikambanany sekoly tsy miankina izy ireo izay nanatanteraka fampiofana ny mpampianatra sy ny talenty sekoly avy amin'ny sekoly tsy miankina manerana nosy nandritra ny 2 andro ny andindin'izay tateriny onjalalaina ranaivo manana eo amin'ny sariny Mathieu Princy. Betsaka loatra ireo fotoana very vokatry ny fiatoaton'ny fampianarana teto amintsika nandritry ny taom-pianarana telo ny sesy ka nisy fiantraikany teo amin'ny faripahaizan'ny mpianatra izany. Tsapa ho miamiaina ny faripahaizan'ny mpianatra ka tokony hitadiavam-baolana anarenana izany aingana hoy ny avy eo anivon'ny fikambanany sekoly tsy miankina androany. Tokony efa avaozana anaraka ny fandrosoana ihany koa ny fomba fampianarana eto amintsika ka ilaina ny fampiofanana ny mpanabe sy ireo rehetra amin'ny sehatra amin'ny fampianarana na ny avy amin'ny sekoly tsy miankina na ny avy amin'ny fanjakana. Fotoana izay betsaka ny very ny raha ijery zany zao tsika hoe ny année scolaire 2019-2020 telo volana nianatra au lieu de 10 mois ny 2020-2021 dia rahantsika malala fa 6 mois no nianatra ary ny année scolaire tamin'ity taona ity zao vonitra isika dia efa nisy ny fotoana tsy nianarana zany hoe ny fotoana afahana manantanteraka ny programme pampianarana zany dia tsy maintsy niendrena tanatina fotoana fohy. Vokatry ny fahasahiranana iainan'ny ray aman-dreny mpianatra amin'izao dia maro ireo ray aman-dreny no tsy mahavoaloany saram-pianarany zanany ara-potoana. Ny sekoly no miezaka manao fampirarahana amin'ny ray aman-dreny na dia tsy mba nisitraka fanampiana tamin'ny fanjakana mihitsy aza ny avy amin'ny sekoly tsy miankina tao anatin'ireny fotoan-tsarotra no lalovan'ny sekoly tsy miankina ireny toy ny tamin'ny vanim-potoana nampirongatra ny Covid-19. Tena mijaly ny fitakiana ny écolage satria raha malala zany ny zavatra misy amin'izao manoloana ny vidim-piainana sy ny fisondrotry ny vidim-piainana zay tena efa nisy fotoana zay ny teny hoe anatina ray volana raha tapitra ny fotoana fandoavana ny écolage tsy mihoatra ny 30% ny mpianatra no mandoa écolage ary eo miezaka ny sekoly tsirairay avy mandamina misy ny fanaovana fampiresahana amin'ny ray aman-dreny io ary hita mihitsy tao anatin'izay deuxième trimestre zay fa raha mandefa ankizy anankiray ianao tsy mandoa écolage to dia tsy miverina mianatra tsony le mpianatra no ny fahaserana le ray aman-dreny. Nisy moa fampiofanana ireo mpampianatra sy talenty sekoly avy amin'ny fikambanany sekoly tsy miankina nandritry ny 2 andro izay ny farany androany ka mpampianatra sy talenty sekoly miisa 70 manerana nosy no tonga nanatrika izany. Tanjon'ny fampiofanana ny anarenana ireo rehetra lesoka hita nandritry ny taom-pianarana telo ny sesy. Vaovao-ny toetry ny andro ambola mitombo ery tato anatin'ny andro vitsivitsy ilay tangorindraona tany amin'ny ilany avaratry ny Losiny. Iazony morontsiraka i Mozambika izy rampitso sabotsy raha ny fampitambavao nataony teo anivon'ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro. Fanadiaty. Araka ny fampitambavao avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro dia mihamahazo ery ilay tangorindraona nitondra rotsakorana betsaka tany avaratry ny Nosy tao anatin'ny andro vitsivitsy zay. Any amin'ny manodidina ny 770 kilometatra avaratra andrefan'ny Cap Saint-André no misy ny fohibeny amin'izao fotoana izao ary manodidina ny 570 sy 10 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka aminy ary arahana tafiditra 5 kilometatra isan'ora anaty oram-baratra. Mikisaka miaka-andrefana izy ka mahafaka 12 kilometatra isan'ora. Vinavinaina ipaka any amin'ny morontsiraka Mozambika ity tangorindraona ity ho an'ny rahampitso sabotsy ary mety hiverina ny ranomasina indray ny alahady na ny alatsinainy izao.
tsy isy fiatraikany amin'ny toetry ny andro eto Madagasikara izany mandritra izany fotoana izany. Tsy misy hatreto ny filazana loza ho an'ny faritra voakasika mikasika ity andro ratsy ity. Arahy maso kosa nefa ny mety ho fivoarana ity tangoron-drahona ity atao anatin'ny andro vitsivitsy ho avy ho iatraniny avy eo anivon'ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro. Fananolotra vary 10 taonina ho an'ny malagasy ny fanjakana Mauritiana ho fanampiana ny mponina ny amin'ny faritra atsimo hatrabona noho ny tsy fanjari-tsakafo sy ny rivo-doza faranteo. Afantatra fa ireo malagasy any atsimo ny nosy dia mbola mijaly manoloana ny tsy fisian'ny paikady matotra iadina amin'ity tsy fanjari-tsakafo ity. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy androany teny amin'ny biron-ny BNDRC moa ity fanomezana ity. Eo amin'ny maresaka avy any ivelany kosa indray dia nafana tokoa ny ady hevitra nisy teo amin'ny kandida ho filoham-pirenena frantsay fihodinana faharoa ny alarobia alina teo. Samy namoaka ny heviny rotonta ary ny fanitsy Paibe Maso ihany koa. Dia hoarantsika ny fanadihadiana eo nataony avitra solondraibe eo amin'ny sariny Andry Rakotomala. Samy nasika setitra ny valiteny sy ny fanehoan-kevitra ny rotonta nandritra ny adiny 3 mahery teo. Samy nametraka amin'ny paikady sy ny heviny izy ireo tao anatin'izany ary ny fanitsy ampiambana ny andaniny sy ny ankilany. Teboka valo no nisongadina nandritra izay fifanehoan-kevitra izay. Isan'izany teo amin'ny lafin'ny fampiakarana ny fahefany mividin'ny mponina hifanaraka amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana. Ka ny anananiatra alaina amin'ireo orinasa mifandraika aminy hatramin'ny 20 isanjato Marie Le Pen ny TVA ary hosetriny dia takiana ny ampiakaran'ny orinasa hatramin'ny 10 isanjato ny karaman'ireo mpiasa ary ampiakarina ihany koa ny karama ambany indrindra ny antoerana. Namaly Emmanuel Macron fa tsy manana fahefana manao izany ny fanjakana fa ireo orinasa ihany no afaka mijery mikasika izany. Nanisy resaka mikasika ny fifandraisana eo amin'ny Russie sy ny fanafonana ny famatsiana gazy avy amin'ny firenena Russie ihany koa Marine Le Pen izay nilaviny tanteraka ny fandarana izay niraisin'ny Emmanuel Macron fa tsy izany ny paikady mahomby ary izay saina miaritra izany fanapahan-kevitra izany ny Frantsay ohatra ny nambarany. Namaly avy hatrany ny ankilany fa isan'ny tompona andraikitra ara-politika Europeana ny Marine Le Pen nanomboka ny taona 2024. Miankina amin'ny herin'ny Russia ianao ary miankina amin'ny Andriamatoa Poutine satria nakafampindramam-bola tany amin'ny banky Rosiana ianao ary mifandray amin'ny fahefana Rosiana ny tombontsoanao ho hatrany nambarany. No tsikafony Emmanuel Macron ihany koa nitetika adiny Marine Le Pen izay mikendry hiala ny vondrona Europeana. Namaly ny ankilany fa diso izany ary no amafisiny fa i Frantsa dia firenena matanjaka eran-tany fa tsy ao anatin'ny kontinanta fotsiny ihany. Mahitsy ihany koa Marine Le Pen nilaza fa kivy tanteraka amin'ny fipetrana horaisin'ny Emmanuel Macron nandritra ny valina aretina Covid. Maro ireo mpitsabo no nasorona teo ihany koa ny tsy fahampian'ireo mpitsabo mpanampy ary nararotiny tamin'izany nilazany fa hamoaka vola mitetina 20 miliara euro mandritra ny 5 taona izy ho an'ny hopitaly. Tsy dia nivalapatra nefa Emmanuel Macron namaly azy fa nampatsiahy fotsiny ny saika ampidiran'ny Marine Le Pen ny vaksiny Sputnik atao a Frantsa nandritra ireo fotoana ireo izay vaksiny avy any Russie. Mikasika kosa ny toe-karena dia naneho ny heviny ihany koa Emmanuel Macron saingy no tsikafon'ny Marine Le Pen tamin'ny famoahana ny atota-taratasy mifandraika amin'ny fifandanjana ara-tsosialy fa teo ihany koa ny fahatiantoka 700 tapitrisa euro ara-baritra fa indrindra ny fitombon'ny mahantra ho efatretsy. Nafana ihany koa ny teo amin'ny resaka ekôlôjika izay samy nanana viana. Ho an'ny Marine Le Pen dia mifantoka kokoa amin'ny ara-nukleary izy raha ny resaka fitrandrahana ireo angovo azo ahodina no nasongadin'ny Emmanuel Macron. Nisongadina kokoa ny kiana nataon'ny Marine Le Pen ny Emmanuel Macron teo amin'ny lafin'ny fampianarana izay nametrahany Emmanuel Macron ny fanomezana tombony ireo mpampianatra kanefa nahitsy hatrany Marine Le Pen nilaza fa fanavaozana tsy izy izany satria ankinina amin'ny fahombiazan'ny ankizy no isitrahan'ny mpampianatra ny tombontsoany ka tsy mety izany ho hatrany izy. Resaka isan'ny teraka adevitra nafana ihany koa indrindra fa misy akony amin'ireo mpifindra monina sy ireo teratany vahiny ao Frantsa voakasika manokana amin'izany ny Islamo izay mampiasa irony voaly irony eny an-dalana. Hofoanana ny fanekena azy ireo Marine Le Pen fa atao mitovy avokoa ny olona rehetra izy izay efa nilaza fa hanome sehatra bebe koa ny Frantsay amin'ny lafiny rehetra. Namaly avy hatrany kosa Emmanuel Macron satria tsy azo ekena ny fanafoanana azy ireny hoy ny nambarany. Tsy tokony asiana fiantsina ady tahaka izany amin'ireo mponina hoy izy ary ny mahalaika ny firenena tsy midika fa manenjika ny finoana velively. Izay raha atao bangy tokana ny ambangivangon'ny adevitra nisy teo amin'ny kandida ho filoham-pirenena frantsay ny alarobia lasa teo
Ny alahady zao moa no mamaritra ny valin'ity adevitra izay nafanadena fana ity. Ny iray feo nanohitra ny fananganana pilona n'ireo orinasa misahana ny resaka fifandraisana eo akaiky ny CSB2 ireo mponina eny Falarivo ampita-tafika Androany. Ny diny antena antoerana nijery ny zava-nisy ihany koa ny ben'ny tanàna ao amin'ity komina ity izay nanamafy fa tsy nahazo fampandrenesana mikasika ny fananganana ity tetika asa ity izy ireo. Mialy Rajnombana Taiziny. Roa volana teo izay no niasa sy nanangana ity pilona tsy lavitry ny toerana misy ny CSB2 sy ny Biraon Gendarmerie eny Falarivo ampita-tafika ity ireo mpiasa no karamay ny orinasa mpifandraisana iray. Pilona izay voalaza fa andrakofana ireo faritra ratsy ny fifandraisana. Vao nanomboka ny fananganana ity tetika asa ity dia efa nanohitra izany ireo mponina eny an-toerana izay manainy amin'ny toe-pahasalamany sy ny mety voka-dratsy ateraky ny fisian'io pilona io. Ny iray feo ny amin'ny anajanona tanteraka ny fananganana izany tetika asa any ampovoan-tanàna izany izy ireo tamin'ny atoandro teo. Rehefa pilona amin'ny resaka communication dia tsy maintsy misy zavatra foana makarary ny olona. Misy aretina izay mety ampitainy eo na saina fotsiny ary. Saina fotsiny dia efa makarary zay. Fanazava dia zay hoe tsisy makarary io, tsisy atahorana io amin'izay mety ho zavatra maro samihafa. Tsy ekena mihitsy zany zay le hoe tsisy makarary zany. Tsy misy soanay. Ny mpanazava moa zany dia mahay manazava foana satria efa io ny iraka. Tokony nanontany ny avian'ny olona aloha hoe asiana an'ity eto, ka rehefa tsy nanaiky ny olona dia tokony hajanona. Général zany mandefa ny tonga aty sisy. Rehefa tena risina ngely teny hoe général sy le ity katra ngely na tonga anazy akalalana zay hoe ao akaikin'ny gendarmerie zavatra afahana miditra ao anatin'le tanàna. Nanamafy ny ben'ny tanàna ampita-tafika fa sady tsy nahazo fampandrenesana no tsy nanome fahazon-dalana amin'ny fananganana ity tetika asa ity ny komina. Efa nisy ny resaka ny fanaovana ny amin'ny anajanonana ity tetika asa ity no izy tsy mety amin'ny mponina saingy mbola notohizany ireo mpiasa hatrany izany. Fanapakevitra zany taorian'ny dinika ny arahana tamin'ny komite ad hoc ny fokon'olona dia nanapa-kevitra ny komuna nangataka tamin'ny zareo ny hoe ajanony lay fananganana an'ilay pilona ary esory teto amin'ity toeranyity lay pilona izay natsangana. Izy ity moa zany tsy nahazo alalana aloha tamin'ny komuna ny nananganana azy fa teo tompona andraikitra teny anivon'ny gendarmerie nanome alalana azy dia le izy koa tokony mbola hiditra délibération conseil communal izy tony mbola miditra ihany koa ny akety komodo mbola tsisy voaraka zany ary tsisy koa le mpanao d'affichage tsy fantatra hoe iza ny entreprise manao azy satria tsy nitsidika tany amin'ny commune. Firy andro ny faharetany ohatry ny ahoana le resaka onde électromagnétique hipetraka eo amin'ny toerana io iza no azo tombotsoa amin'ny fisiny io mahazo tombotsoa ve ny vahoaka ny eto Falarivo mahazo tombotsoa ve ny commune ampita-tafika misy io etaetan'ny olona teo dia hoe atao amin'ny toerana sy anaty tanàna mety maharitra 2 volana tany izy ny asa teto efa nisy moa le hoe alao ajanona le asa dia tamin'izay mbola nitohizany zareo ihany le asa fa hoe maika be izy ity fa baiko dia androany moa akina amin'ny fahendreny zareo zany satria efa nisy fanapa-kevitra ny vahoaka teto dia akina fahendreny ihany raha mbola isisikisy. Marina fa manohitra ny fananganana ity tetika asa ity ihany koa ny mpanolo-tsaina lany tamin'ny anaran'ny antoky IRD sy ny lehiben'ny mpitsabo ao amin'ny CSB2 Falarivo ampita-tafika izay IRD ihany koa saingy tsy nisy nipotra teny an-toerana izy ireo androany. Ny ben'ny tanàna voafidy tamin'ny anaran'ny antoky tiako Madagasikara no hoan'ny joro ary ny iray feo tamin'ny mponina eny an-toerana amin'ny fanoherana sy ny fanajanonana ny fananganana ity pilona ity. Tepika maro ny vohitra tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany resahana amin'ny ankapobeny ny raharam-pirenena. Atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity no amtinana aminao ny mahakasika izay. Tsy azo idivirana intsony firosoana amin'ny fikoanan-doha-pirenena amana ny olana eto amin'ny firenena ankehitriny hoy nambarany Flora nasionaly ny fikambanana Fivato. Ny fizerizeren'ny mpitondra amin'ny heviny io no hiteraka korontana eto raha no amafisiny. Inona moa no ampiteraka rotaka ny fampiresahana hoe ady indray no aterana fa ny mifanohitra an'izay no miteraka korontana hoe tokony isy fampidiniana nefa tsy manao fa ianao mamozotra amin'ny lalan-diso alehanao ihany. Hainao manjairana karaha mahena eny fa neokevitry ny filohana groupe parlementaire ny eo amin'ny fitondrana hoe sady tsy mandany fotoana sisy anaovana fampandrosoana ny fianam-be-pirenena no
no miteraka korotana makany aminana ka aloha ilamina fa efa mandrososika zao aza reborebo ohatran'izany le resy le vahoaka ovao le fomba faneho-kevitra ny fanatsarana io zao rehefa miteny eny mpamasy vola avery miteny an'izany izy fa fomba hafa ny itondrany aniresany amin'ny fomba maneho hevitra ara-diplomatika io apetraho tsara ny rafitra sy ny fizirizina ohatran'io ny tsy ampisy fa na tesika na tsy tesika sy maintsy tonga amin'izay isika mila mifampiresaka mba sy hisiana korotaneto na milohan'ny fifidianana na aoriana zahay eo amin'ny fiarahamon'ny pirenena dia nisan'ny mitaky hatrany ny isiny zany hoe fikaonandoha-pirenena zany mikasika indrindraindrindra moa ny anay no maika mihitsy dia ty rafitra zay miteraka alatra sy gaboraraka eto amin'ny firenena ity zay ho resako notsindriny ihany koa fa diso misalovana ary mitsabaka ndraikitry ny hafa loatra ny gouvernoura ka mampisaviritaka ny tanàna toy ny mitranga amin'ny faritry bonglava amin'izao fotoana izao takin'izy ireo ny anoloana azy ireo mba tsy hitera-doza ny tompona ndraikitra everina ampilamina ny disadisa vao maika manamitotraka ny zava-misy dia misy fandaniana miandany atsy miandany aroa ary ny lazaina fa minisitra kotsa zay tokony andamina koa manasaviritaka koa ny ataony manampitrotraka ny ady efa misy indray raisinareo ny andraikitra vonjeonareo bonglava io fapotika fa ifampitivitra eo ary olonareo raha io no mitoa fa tena tsy mandeha miloniny intsony tsisy mandeha réunion OMC fivoriany OMC zany tsy mandeha miloniny tamin'ny herinandro io ka izay mahitsy miteny fa tsy rariny fa tena mila fanamboarana maika le zavatra misy eo bonglava hitatra eran'ny Madagasikara zay tsy manao hoe soloyanay ny olona na soloyan'ny mpanohitra fa soloiny olonareo fa tsy mety tsony sanareo sisy olona tsony raha ny préfet no soloana itsiko ny resaka dia hiverina foana ny olana satria ny gouverneur tsy miraharaha texte fa ny azy dia hoe zaho ny foloana solotenan'ny filoham-pirenena eto dia zaho zay tiako atao no atao hidirana sehatra daoly any amin'ny service technique rehetra any amin'ny direction régionale zay efa menomenona daholo vahaolana zany fa aminay zany tena pahisena ny tena hoe isoloana ny gouverneur ankoatra ireo voalaza tetsy ambony tepika maro ihany koa no notsindriny sy solombavam-bahoaka landy teny amin'ny boriboritany faharoa Stanislas Randrianarysota ao anaty ny fandarana ity nasiny resaka manokana tamin'izany mahakasika ny famatsim-bola azon'ny firenena malagasy izay takiny sy ny mangarahara sy mba tena hipaka mivantana amin'ny fiainany malagasy voaresany tamin'izany ihany koa ny faratsin-dalana amin'ny faritra maro eto Madagasikara sy ny maro hafa tapitratra eo ny fiarana tombokilasy tombovavy mangasitraka fiainanao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farandry global news avy hatrany toy ny mazatra no oaraina ho aorian'izao fampahalalam-baovao izao ao izay kosa ny oronan-tsary mitosy agli corso venon izay ny oronan-tsary oaraina ohatra ny fahita lavitry ny NBS any oaly ny sampana fampahalalam-baovao manome fotoananao indray rampitso amin'ny ora mazatra veloma tompoko